Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity famitinana ny lesona fahatelo ity indray manasa anao naraka izany hatramin'ny farany efa mialohan'ny hanomboantsika azy dia vavaka isika. Ry tompo tianay eo velom-pisaorana anao zahay satria nitahina sy tantaninao tratry izao farany herinandro izao indray. Misaotra ny teninao izay mamelombelo anay mandrakariva sy manambara ny fahamarinana mahakasika anao. Mangataka aminao zahay mba tsy andalo fotsiny any amin'ny fiainanay izany fa mba hampiovanay ihany koa ka ho zanaka ny mazava tokoa zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika, lesona fahatelo moa dia manao hoe ny herin'ilay Jesosy nasandratra. Ny herin'ilay Jesosy nasandratra. Ny tsenjery amin'ny Efesiana toko 1:7-10 sy ny 20 manao hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina dia azony mpino fantarina ny foaran'ny fahalehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy amin'ny tanany ankavanany any an-danitra. Hitantsika tamin'izany fa ao amin'ny bokin'ny Efesiana ary mahakasika amin'ny Paoly ihany no ny voaboasana. Zavatra telo lehibe no jerena. Dia mahakasika ny vavaka fisaorana sy fanelanelanana sy namaly ny fanontaniana ihany tsika mahakasika ny hoe ina moa izany no asain'i Paoly ataony mpino ary ny fahatelo dia nanao fehiteny izy mahakasika an'i Jesosy izay alohan'ny fiangonana. Raha ny mahakasika n'ilay hoe vavaka fisaorana sy fanelanelanana no asian-teny dia efa ren'i Paoly fa nandroso tamin'ny fitiavana sy ny finoana ny Efesiana. Ny fifaliana andrean'izany vaovao izany dia nanosika azy vavaka ka nisaotra an'Andriamanitra ary nanao fanelanelanana ho azy ireo koa izy izay nitoy amin'ilay taratasy ao aorianao. Hoy izy hoe misokatra mandrakariva amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny fontsika, mitady antony izay isaoran'Andriamanitra ihany koa sika ao anaty an'izany. Ary noho ny zava-miseho dia mametraka ny olonantsika eo am-pelantanana isika, mikatsaka ny toro-hevitra Andriamanitra isika eo amin'ireo zavatsarotra eto amin'ity fiainana ity ary vonona mandrakariva ny hotarian'Andriamanitra isika. Inona ary no asain'i Paoly ataony mpino? Omen'Andriamanitra fahendrena isika raha mangataka an'izany. Ambarany amintsika koa ireo zavatra tsy takatry ny saintsika, hanaisotra ny ilay voaly amin'ny masontsika ara-panahy izy ary hanazavantsika amin'ny fahalalany. Hitatoan'Andriamanitra isika ina moa izany ny tian'i Paoly ho takantsika dia zavatra telo ny fanantenana izay niantsonantsika, tena zava-dehibe izany. Ny faharoa dia hoe fa isika ny voninahitry ny lovan'Andriamanitra, isika no harenany. Ary ny fahatelo dia ny fioaran'ny halehiben'ny heriny ho antsika. Hoy izy hoe mangataka amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho afaka hahalala azy tsara kokoa. Fanerian'i Paoly izany dia izay eo amintsika. Hafantatra an'Andriamanitra tsaratsara kokoa hatrany isika isan'andro isan'andro. Raha kasika n'ilay hoe mandray anjara amin'ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ohatra roa no entin'i Paoly manazava ny halehiben'ny herin'Andriamanitra izay ampiasainao antsika. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fanandrantana azy ho an-tanana ankavanany iray. Izany herin'ny fitsangana amin'ny maty izany dia manome antoka ny amin'ny fitsanganantsika ihany koa amin'ny maty satria tsika efa nandray azy ary mahatonga antsika afaka manantona azy mba handray ny fitahiantsika ary manome antoka ihany koa ny amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. Ny herin'ny fanandrantana azy kosa dia manome fanomezana ho antsika ary manome antoka fa manana fahefana amin'ny olona rehetra Jesosy. Tsangana tamin'ny maty Jesosy ary nasandratra saingy tsy mbola eo amin'ny seza fiandrianana izy ary mifehy fahefana rehetra ny lanitra sy ety an-tany izy. Noho izany dia azontsika atao tokoa ny mametraka ny fanahintsika rehetra eo amin'ny Jesosy. Noho izany dia raha mahatakatra an'izany fahombonian'i Jesosy izany itsika dia tokony ho fantatsika fa Jesosy dia mpanjaka ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona. Misy heviny manokana ho an'ny Efesiana ny fiantsoana anarana anankiray. Hitantsika ohatra hoe ireo zanakalahy sy keva dia nanandrana nandroaka demonio tamin'ny fiantsoana anaran'i Jesosy na dia tsy nino azy izy ireo
dia fanao tamin'izany fotoan'izany manko ny fiantsoana anaran'Andriamanitra na ny herin'ny maizina. Fomba fanao voaraikitra ao amin'ny bokin'ny filalaovan'ody zany izay mipitehan'ny Efesianina, ary izany ny antony nanaty tanteriny Paoly fa ny anaran'i Jesosy dia ambony noho ny herin'ny demon'olo rehetra, ary izy irery ihany no afaka manafaka antsika amin'ny Satana. Amin'ny fehiteny izay nameny dia hoy izay Jesosy ny lohan'ny fiangonana. Napetraka Andriamanitra eo ankavanan'i Jesosy ary nataony ho fitoeran-tongony ny fahavalony rehetra. Zavatra tena mahavelo-panantenana izany, satria ninona mety fantsika ataon'ny Satana, ninona mety fanafihana ataon'ny Satana aminao dia tsarovy, fa efa napetraky n'Andriamanitra eo ankavanan'i Jesosy ary nataony eo amin'ny fitoeran-tongony ny fahavalony rehetra. Ny any angatana amintsika dia ny fikotra amin'ny Kristy mba hahafahana manao an'ireo fanafihana ataon'ny Satana ireo ihany koa eo amin'ny fitoeran-tongon'i Jesosy. Jesosy noho izany lohan'ny fiangonana ary mitarika azo any amin'ny toerana azo antoka izy. Ny vavahadin'ny fiainantsika izy tsy haharesy azy, nefa tsy mbola hitantsika fa efa ampanekeny Jesosy ny zavatra rehetra. Noho izany ilay vavaka Paoly mba hazavainy ny masontsika, hatakaratsika ny zava-misy izay tsy hitantsika ankehitriny. Ety ampamaranana dia ity voasoratra Madamo Maito amin'ny patriarika sy mpaminany takila fa 7 ity no vakitsika manao toy izao: manaiky ny fahefan'Andriamanitra ny rehetra eto tany amin'ny fehifatra-piavonavona sy ny mampahory tena loza be, dia hoy izy: hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoaky ny onjanao. Miasa tsy ankojanona ny herin'Andriamanitra mba hamongotra ny herin'ny ratsy, miasa tsy mitsahatra amin'ny olona izy mba hanitsy sy hitahiry fa tsy hanimba azy. Toy izany dia mahazaho hery ary ara-zakivy fa raha miasa tsy matory Satana dia tsarao fa miasa tsy ankojanona ihany koa ny herin'Andriamanitra, miasa ny haro antsika, miasa ny hampitombo antsika mipinoana mandrakariva. Dia mba ao aminao tokoa izany teny izany, izany lesona izany ny hitondra hery ho anao, entinao miatrika ny ho avy sy hahafahanao mandroso bebe kokoa amin'ny fanarahana ny Tompo. Vavaka isika, misaotra anao izay ray ahoany amin'izany lesona nomenao anay izany nandritra ny herinandro iny. Misaotra anao ihany koa izay manome toky anay mandrakariva fa tena efa nomenao anay tokoa ny fandresena. Misaotra anao ihany koa manala ny tahotra ao anatinay tsirairay avy, fa olon'ny mpandresy izahay ary tokony handeha tahaka ny mpandresy, tahaka ny zanaky ny mazava, handeha amin'ny fahatokiana. Mangataka ny fanainao masina izay hanoveranay mandrakariva sy mandrisika anay handeha amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.